Miarahaba anao tokantrano manaraka ny météo-tsika mbola mitoetra-trano ny tandrivondraona ho an'ny voatany araikotrika-trano zay ary any amin'ny alady any hoany zany dia tombanana somary mikisaka kely andrefandrefana zay ary ny herinandro vaovao kosa dia saika ny any amin'ny voany andrefana no mahazo an'izay miverina maina zany ho an'ny voatany. Ny maripana tsy dia misy ny fiovana firy amin'ny ankapobeny ankoatra ny any amin'ny tendrony atsimon'ny Madagasikara zay somary isy fiakarana be zay amin'ny fiandohan'ny herinandro vaovao hitantsika rehefa avy eo ny tena mahakasikasika an'izay toy izao ny toetrantsika ho an'ny rapisoary vao maraina aloha dia somary mbola andraondraona ny andro ho an'ny tapany avaratra andrefan'ny Madagasikara iny. Ny molotsiraka kosa dia mety ho arahina tandrivondraona ao anatin'izay torak'izay ihany koa ny any amin'ny tendrony atsimo dia somary isy ihany ny raona mety arahina tandrivondraona mitsitokotoko. Ny ambony kosa dia mandraona vitsina mandraona mitsitokotoko ny andro ho an'ny rapiso tolakandro mitohy ny orana araka ny efa natsidika teo ho an'ny faritra maromaro voakasika an'izay ho an'ny voatany ny tapany avaratra andrefan'ny nosy mitatratra aty amin'ny molotsiraka atsinanan'ny Madagasikara zay sy ny any amin'ny molotsiraka atsimo atsinanana mandraondraona ihany koa ny andro ho an'ny faritra atsimo andrefana sy ny any amin'ny faritra anosy ary ny any andoy izay mety hisy tandrivondraona ihany koa indraindray. Ny ambiny kosa dia mainy indrindrindrindra moa zany ny any amin'ny molotsiraky ny faritry menabe sy ny molotsiraky ny faritra atsimo andrefana iny. Ny maripana ho vinavina amin'izay andron'ny rapitso izay eo amin'ny 7 ka hatramin'ny 9 any voatany ny any amin'ny molotsiraka atsinanana kosa 8 ka hatramin'ny 30 degré celsius eo amin'ny manodidina ny 30 degré celsius kosa ny maripana ho vinavina any amin'ny tendrony atsimon'ny Madagasikara iny ary ny any amin'ny ilany andrefana kosa dia 2 ka hatramin'ny 4 degré celsius ny maripana ho an'izay rapitso izay ho an'ny andron'ny alahady kosa mitohy hatrany ny orana ny tapakandro arivo indrindrindra fa efa somary aty amin'ny ilany andrefan'ny voatany no ahitana an'izay mifaritry Bonglava Itasy ny ilany andrefan'ny Vakinakaratra no mety mahazo azy ary mitatra hatrany amin'ny faritry Melaky ny any amin'ny tabany avaratry ny faritry Menabe zay miaina an'izay ihany koa ny any amin'ny faritry Sofia mandraondraona ny andro any faritra Analamanga sy ny ilany antsinana Vakinakaratra ny any amin'ny faritra Moromaniesy sy Matsiatra ambony iny ny ambiny kosa dia mibalika ny masoandro raha ny maripana ho vinavina amin'izay andron'ny alahady izay eo amin'ny 20 sy 20 degré celsius eo hatrany aloha zany ho an'ny voatany midina hatrany amin'ny 17 kosa zay any amin'ny molotsiraka atsinanany Madagasikara. Ny any amin'ny ilany andrefana kosa dia 13 ka hatramin'ny 13 raha ny tapany atsimo andrefana ary ny any amin'ny tapany avaratra andrefana kosa 13 ka hatramin'ny 13 degré celsius ny maripana amin'izay alahady izay. Ny andron'ny alatsinainy dia mbola misy hatrany aloha zany ny tandrivondraona ny tapakandro ariva somary efa mahalan'izay ho an'ny faritry Melaky sy ny faritry Bonglava ary ny any amin'ny faritry Vakinakaratra iny mety hitrangan'izay ihany koa manodididina ny distrika an'Ankazoavo ary ny any amin'ny faritry Sofia any zany ny tapakandro ariva hatrany moa mety hitrangan'izay. Ny ambiny dia mibalika tanteraka ny masoandro raha ny maripana ho vinavina dia eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 20 eo hatrany ho an'ny voatany sy 20 ka hatramin'ny 30 kosa ny molotsiraka atsinanana miverina 17 degré celsius ny any amin'ny tendrony atsimon'ny nosy ary miakatra hatrany amin'ny 5 degré celsius zay any amin'ny tapany avaratry Madagasikara. Amaranantsika azy ny tany falitoandrivotra nisy teto Antananarivo mbola mitohy hatrany aloha ny trangana fiakaran'ny falitoandrivotra zay ho an'ny Antananarivo renivohitra nandritry n'ity herinandro ity manatombo avy 7 heny hatramin'ny 5 heny ny fetrany eo amesa avokoa ny rehetrarehetra voaray ary raha ny mandrafitry ny fetrany andro atao anatin'ny 3 andro no jerena dia avinavinaina mbola hitohy izay trangana falitoandrivotra zay ho eto Antananarivo renivohitra ka mila mitandrina hatrany zany ireo olona rehetra indrindrindrindra moa zany ireo olona marefo amin'ny fitaova fisefona amin'izay falitoandrivotra izay. Izay ny météo-tsika tamin'ity an'ity rapisinay fotoana manaraka.